Ampifaliana indray no iarana aminao atao anatin'izao fandarana fantaro ny marina izao ary faly ihany koa miara-abantsika rehetrarehetra nahatratra ny fetin'ny Pentecoste dia amin'ity androany alatsinain'ny Pentecoste ity dia iresaka lohahevitra anankiray manokana isika dia ny hoe tsy fety kristianina ny lundi de Pentecôte, tsy fety kristianina ny lundi de Pentecôte. Izany no horesantsika amin'ity androandroany ity ny lundi de Pentecôte dia fety izay nitovanana taty aoriana fa ny Pentecôte no tena fety kristianina izay voasoratra ao anatin'ny baiboly dia izany indrindra no entina amin'ity androany ity. Ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Korinthianina voalohany toko 10 dia ny 9:30 dia milaza hoe koa amin'izany na mihinana na misotro ianareo na inona ataonareo dia ataovy ho voninahitr'Andriamanitra izany rehetrarehetra izany. Ny tenin'Andriamanitra dia tsy mandrara antsika tsy hifaly sy hanao fety fa ny tenin'Andriamanitra kosa dia mampianatra antsika mba hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'izay zavatra ataontsika rehetrarehetra. Ny zavatra tena hita mantsy rehefa lundi de Pentecôte dia be dia be ny kristianina izay mitondra tena tahaka ny tsy kristianina lasa miaina ao anatina fiainana tsy manome voninahitra an'Andriamanitra ary ny fitaky ny devoly ao ambadika an'ilay izy dia ny omaly alahady ny Pentecôte dia be dia be amin'ireo olona ireo no nandray ny fanamasina, nandray zava-panatany am-piangonana fa rehefa tonga ny ampitso, rehefa tonga ny lundi de Pentecôte dia adin'ny olona tanteraka mihitsy izany hoe fandraisana ny fanamasina sy ny zava-panatany am-piangonana izany fa tena lasa miaina ao anatina zavatra hafa mihitsy ny akamaroan'ny kristianina ary be dia be amin'ny kristianina no mitondra tena tahaka ny tsy kristianina rehefa ao anatin'izany lundi de Pentecôte izany ary izany dia fandrika lehibe izay ataon'ny devoly ho antsika kristianina. Ka ny tenin'Andriamanitra teo dia mampianatra antsika hoe na inona ataonareo dia ataovy voninahitr'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Isika kristianina dia tena afaka mifaly, tena afaka manao fety saingy ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra fa aza mety ho fandrian'ny devoly isika, aza mety ho fitahan'ny devoly isika ka lasa manadino ny zava-panahy, manadino ny fandraisantsika ny fanamasina, manadino an'ilay famasinantsika tao anatin'ny fetin'ny Pentecoste satria izany dia fandrika lehibe izay ataon'ny devoly. Noho izany aseho ifoana ny mahazanak'Andriamanitra anao naiza toerana misy ianao ary na inona ataonao. Izay ny fandaharantsika tamin'ity androany ity. Ankasitrana ianao nanaraka hatramin'ny farany dia samy tahian' Jesosy daholo.